aoka iamivavaka isika rehetra. Faly zahay Jesosy io, faly zahay ny saokanao, fa ilay Andriamanitra velona nanaiky tonga nofo monina sy miasa ao anatinay, ary mitondra famonjena lehibe na amin'ny fiainanay ety an-tany ankehitriny na amin'ny fiainanay eny an-danitra rak'izay. Misaotranao zahay fa ianao Andriamanitra tonga nofo monina sy miasa ao aminay, dia mihevitra ny fiainanay isanandro ka manome anay tia-tanana. Dia misaotranao zahay amin'ny fifaliana manokana azo omenao anay amin'ny andro ity, amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Amin'ny fifaliana lehibe hafa no iarabanay anareo rehetra tsakanavy manatrika izao andro Krismasy amin'ny taona 2020 izao. Fifaliana lehibe ho anay ny azahoana mamangy ny solovaritany boenina zany hatramin'ny nahatongavanay tamin'ny alakamisy arivo, dia ity no fileovana fahatelo nahazo famangiana. Ary fifaliana manokana ho anay ny manao Krismasy voalohany aty Mahajanga miaraka aminareo zanakay rehetra aty Mahajanga. Isaotra n'Andriamanitra amin'ny fotsika tokoa isika fa teraka ho antsika Jesosy. Izay mahalasa say, mahavarina, mampametra-panotaniana lehibe dia ny hoe sanatria ve ataontsika kristianina ara-pomba fahazarana ny fampiarahana Krismasy sy ny mifaly Krismasy, sa hitantsika, tsapain-tanantsika, ivelomantsika andro manalina ny herin'ny fahatongavan'Andriamanitra nofo ka afaka mitoerana sy miasa ao anatintsika ao. Mifaly na nijetrisa azy anio fa Krismasy ny andro, fa izy ireo sy mahazo ny dikan'izany ho an'ny fiainany manokana. Omaly aho dia nahazo fampahalalana vaovao, fa fantatry ny silamo hoe Krismasy ny andro anio, dia namoaka didy ny fitondram-panjakana famorianina ka nilaza hoe tsy azo atao ho an'ny kristianina rehetra ny manao fety Krismasy raha fitsy. Reny foko navesatra ny fitsy ny fitaraina ny zavatra rehetra any fororo mandray izany didy izany. Fa tamin'ity maray ity dia naray vaovao koa fa nanao sasakala ihany ireo alina ary anao Krismasy ihany ireo anio. Fifaliana ny Krismasy fa tsy fifaliana mandalo, tsy fifaliana ara-pomba, fa fifaliana latsaka ampo, fifaliana iainana. Logaga tonga ambenao relazako hoe na dia misy aza silamo maseka tahaka izany, dia misy silamo fa tsara farako
ka fantany fa krismasy androany ary satria fantany tsara na ny telefoniko ny adresy mba amafiko am-piangonanahy dia nahatoka fiara-manako ny silamo arabaina anatiny krismasy anao président fa fifaliana tsy fantaky ny islamo fifaliana tsy fantaky zay gentilisa fifaliana tsy fantaky ny kristianina manaraka fombafomba fifaliana tsy fantaky zay zaka fotsiny any ny dikany atao hoe krismasy ho an'izay mifany amin'ny fonony tokoa fa krismasy ny andro iara-mitsangana isika dia hira ny hira faharoapelopolo andininy voalohany any ka eritreritry tsara ny dikany teny hoe eteraka ao Betlehem hira faharoapelopolo andininy voalohany any tsy mipetraka tsika raha tsy voavaky ny teny tokohira filazan'ny tsaramaso naraka ny lioka toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'izany andro izany dia nisy didina vahoaka Augusto Kaisara hampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakana izany ny fanoratana voalohany natao fikirenona napaka tany Siria dia samy nakany ny tanànany avy izy rehetra mba ho soratana ary pisefa koa niakatra avy tany Galilea dia avy tany tao ny tanàna Nazareta hankany Jodia ho ao ny tanànan'i Davida izay atao hoe Betlehema satria avy amin'ny mpianakavin'i Davida avy amin'ny taranak'i Davida sy ny mpianakavy mba ho soratana izy sy Maria fofombadiny rehefa biby ary efa mitoetra teo izy dia tonga ny andro avelona ary niteraka ny lamatoany izy dia nodiny laman-dasaka nampandiny teo amin'ny fihinanaminy fa tsy misy mitoerany tao ohatrany ary nisy mpianany tamin'izany mitoerana tany an-tsahany tampona ny olony tamin'ny alina ary nisy anjely ny tompony nitsangana teo anila ary nivonahitry ny tompona ny elateraka nanodidina azy ka raiky tavy angony izy ary hoy ny teny taminy asa matao fa iny ny lazo teny somafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ny tanànan'i Davida dia Kristy ary izao ny famantarana ho anareo ianareo ahita zazakely voadidina laman-daza sady mareo fihinanaminy ary nisy njely mavy avy tany an-danitra ny soatapika niaraka tamin'ilay njely teo ka nijeryn'Andriamanitra nanao hoe voninahitra ny avolino an'Andriamanitra ary fiadarana mikebony tany amin'ny olona mikasitrahany amen ry ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana miteninao amin'ny fahamarinana amen ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo amen izao ny zava-misy ry avy sy hain'ny olona ny manavaka zavatra samihafa raha nona izy
ka nisy nanome sakafo voky dia hoy izy misaotra fanavonjy. Raha manakosa izy ka nisy nampisambola dia hoy izy misaotra fanavonjy. Raha narary izy ka sitrany dia hoy izy famonjena ho ahy izy. Fa raha nanota izy ka avelany heliny dia mbola ho ihany izy voavonjena. Tsy misy avahany olona mihitsy izay toerany amin'ny fahasaranana mila tsinjakany ka ahitany vahaolana tandrify dia lazainy fa nahazo famonjena izy. Amin'ny lafiny ilany dia tokony havahana mazava tsara izay lazaina hoe famonjena avy amin'ny asa nataon'ny olona, sy ny hoe famonjena avy amin'ny asa n'Andriamanitra ho antsika. Tsy misy azo ampitahana izany velively. Izay nataon'ny olona ho antsika sy izay nataon'i Jesosy ho antsika, tsy misy azo ampitahana amin'izany velively. Amin'ny lafiny ilany na dia teny anankiray ihany ampiasaina amin'izay momba ny fiainantsika ety an-tany sy amin'izay momba ny fiainantsika any an-tany rahatrizay, ka izay nataon'i Jesosy indrindra no antony dia tsy maninona na tsy avahana Jesosy miasa ho antsika ihany. Ho an'izay adaladala rehefa mandreny tantaran'i Jesosy izy, ny tantaram-piainan'i Jesosy zany, dia heveriny ho tena fahadalana lehibe izany hoe Andriamanitra kanefa dia manaiky mitonga olombelona. Ka natafiditra ny fahotana teto ny fiainantsika, tonga fahotana livana na fahateleadana mbola mamono antsika manaraka ankehitriny inge dia tsy hafa fa ny faniriany efa te hitovy amin'Andriamanitra. Dia hoy filaza ilay adaladala adala mihitsy an'Andriamanitra zany, zahay te ho any an-tany fa hitovy aminy, izy mandamitiny ity hitovy aminay raha pe fa vomaika lazay olona ho adalana ny nanekeny Jesosy homboany ny hazo fijaliana ka ho faty ary nalemy ny tonga olombelona rehefa fa tena naiky ny faty koa amin'ny toerany tanota ary nalemy tahaky ny tanota. Izay tsy tafitry ny sain'ireo milaza ny Jesosy ho adaladala reny dia izy Andriamanitra nitsangana ho velona nitondra ny fantasina. Izany famonjena izany na ny mahampamonjy an'i Jesosy izay tsy haitsika avary mazava ao amin'ny fiainantsika izany hoe dia anankiray amin'ny fampianarana lehibe enty filazantsara amin'io ka tsy lazainy ho filazantsara ny Krismasy ihany tahaka ny androany, fa feno izany ny filazantsara amin'io ka manontolo manomboka amin'ny toko voalohany zay mberimberina imbedebe fanombohanan'i Jesosy ho mpamonjy, fanombohanan'i
Jesosy ho manolotra famonjena ary lazana izay mandray ny asan'i Jesosy ho an'ny fiainana ho isan'ny voavonjy. Hita miveriverina ao amin'ny filazantsarany lioka izany. Na izy nanasikana marary, na izy namoky ninona, na izy rehetra nataon'i Jesosy dia tondroina ho asa famonjena. Ilazana mazava fa Jesosy no mpamonjy ary lokany voavonjy izay mandray izany asan'i Jesosy zany ho an'ny tena. Ny lioka toko fahasivy-polo andininy fahasivy-polo dia anompoany mazava ny amin'ny mahampamonjy an'i Jesosy sy ny olo voavonjy any Zakaisy. Ka hoy izy, ankehitriny dia tonga eto amin'ity tany ity ny famonjena, fa izy dia zanak'Abrahama koa. Zany indrindra no lazain'ny teny faneva ho an'ity krismasitsika amin'ny taona 2024 ity, raha ho antsika faramposo ny andininy farak'ambifolo amin'ny lioka toko faharoa izany. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy toy. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy toy. Arak'izay nolazaintsika teo dia fanompoana mazava an'i Jesosy zany. Fa eto amin'ity andininy soratra masina anjarantsika ity dia sady tondroina mazava ny fotoana sy ny toerana mba ho fantatsika sy azontsika mazava koa fa amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra Andriamanitra n'Andriamanitra Jesosy tonga nofo izany dia manolotra famonjena izy. Tsy misy toerana ary tsy misy fotoana hamelany Jesosy ianao amin'izay ahitanao ny herin'ny fahafatesana, amin'izay ahitanao ny herin'ny ota, amin'izay ahitanao fa misy fahoriana mangenjanao. Na toerana izy na toerana izy, na rovino na rovino, dia fantaro io Jesosy Andriamanitra tokoa. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida. Ny fahatsorany indrindra rehefa voalaza ny herin'i Jesosy mamonjy atsika amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra dia nilazana hoe teraka ho anao ny mpamonjy, tsy iza io teraka ho anao io fa ny tompo. Ny teny hoe ny tompo iava dia entina milaza ny anaran'Andriamanitra velona, entina manondro an'Andriamanitra velona ary lazaina mazava fa teraka ho anao ilay Andriamanitra velona, tonga no ho anao ilay Andriamanitra velona. Inona ny dikan'izany? Miditra amin'izay toerana rehetra misy anao ahitanao fahasairanana ka ny farany ambony amin'io fahafatesana Jesosy. Firifiry ny olona matahotra fahafatesana fa amin'izay anatrehanao an'i Jesosy ao amin'izany herin'ny fahafatesana izany fantaro fa misy famonjena ho anao izany. Zany indrindra no lazaina eto hoe teraka ho mpamonjy anao ny tompo Andriamanitra. Fa izay tena isarena ny saintsika ry avy
ny mahatompo azy dia ianao azy tokoa. Ary zany nombarany tompo-pianarana kely Martin Luther rehefa manazava ny hevitsy arifilafaro izy ka hoy izy mba ho azy koa aho fa raha krismasy koa ny andron'igny amin'izay laisanao zany ny fonao marina nilazana hoe teraka ho mpamonjy anao ny tompo dia ilazanao mazava koa fa any Jesosy ianao. Isanandro dia te hisarika atsika handrivotra atsika amin'izay mety ho endriky ny fakapanahy samihafa ny devoly izao tontolo izao ny nofo te hitondra atsika ho any amin'ny fahafatesana. Andriamanitra dia manambara mazava fa izy tompo managiteraka ho anao, fa ianao koa manao ny fanekempinoana amin'izao krismasy izao ka lazao hoe mba ho azy koa aho. Rehefa tonga ny krismasy dia mifampirary sonio ary zao lazao mba ho teraka ao isanandro ny Jesosy. Fa tsy izany fa izao amin'ilay lazan'Andriamanitra marina sy mazava aminao hoe teraka ho mpamonjy anao ny tompo afaka manao fanekempinoana mazava ve ianao fa any Jesosy koa ianao. Isika tamin'ny natao batisa ary mahavelo batisa teto tamin'ny Amanitra. Isika tamin'ny natao firmasiona ary hanao izany fanavaozam-paneken'izany anio tanora lahy sy vavy dia samy nanaiky fa mifady ny devoly sy ny asa rehetra ary mifomba ny rehetra. Sao hevitro zany tsy mahazo manamako ianao satana nao be na kely na hoe tety rehetra na miteny zay lazaiky na miasa zay atao tsy ianao mihitsy ny manana fahefana fa isika koa tamin'izay nanaovana batisantsika amin'izay nanaovana confirmationatsika amin'izay nanaovana tanora rehetra lahy sy vavy fanekena eto mason'Andriamanitra sy fiangonana androany dia milaza mazava fa ino n'Andriamanitra, ino Jesosy Kristy tompo, ino n'Andriamanitra ray, ino ny fanahy masina, ino n'Andriamanitra teny izay ray araka izay ampianarana ny fiangonan'Andriamanitra. Mba ilazana hoe azo tokoa aho avelanao ho marina eo amin'ny fiainanao isanandro valinao fa tsy teny mafinaritra izay lazainao ihany hanaovana fanamarana fanekempinoana fa ho fiainana iainanao isanandro tsy any devoly fa any Jesosy. Izany ny hoe teraka ho mpamonjinao ny tompo, teraka ho mpamonjy anao Kristy, teraka ho mpamonjy anao Kristy. Ny hoe Kristy dia ilay bosika ho mpanjaka ary ny mpanjaka zany miava dia tsy ilay tompoina sy angalazaina amin'ny ainany mahavatantsika isanandro fa hoe Kristy na mpanjaka miava izay anakoana n'ilan'i Jesosy dia ilay misahirana manao, ilay tsy mahalala sasana manao, ilay nanay tofaty aza manao, ilay nanome tena manao, ilay mampisorony rano manao ary tsy misy afa-tsy ho anao. Teraka ho mpamonjy anao ilay bobosika ho mpanjaka Jesosy. Ino nampionoro ny rota rehefa tonga ny fanontaniana hoe aiza ny teraka ilay zazakely, aiza ny teraka ilay mpanjaka ny Jesosy. Fa teraka ho anao, teraka mpamonjy anao
ilay vovosoka ho mpanjaka, teraka ho anao, teraka ho mpamonjy anao, ilay manana ny hery sy fahefana rehetra ka misahirana mita amin'izany zava-manahirana anao izany. Anao atsika ve tsy fahasalamana ve olana inona manahirana anao trosa ve? Inona moa izany raha mitaha amin'ny herin'ny fahafatesana izay sarin'i Jesosy no nantony vidiny ho anao. Ny mahafisohevitra milina maro avy dia teo afaka kosa, teo afaka mpanadino, te ahitasa, te anapady, te anakarena, te otsitra, dia mitady Jesosy diso. Ary zany no mahadiso ireo rehetra mampanantena zavatra mandalo eto amin'ny fiainana ity raha toy an Jesosy. Fa izay nanekeny ilay vovosoka ho mpanjaka ho teraka ho mpamonjy anao, dia izy Andriamanitra manana ny hery sy fahefana rehetra miditra ao amin'ny fiainanao manontolo, manapaka ny hery, manapaka ny fanjakany Jesosy, manapaka ny sitrapon'nofo, mandevona izany rehetra izany ka manapaka anao, mamonjy anao. Ary amin'izany mananao famelan-kely, amin'izany mananao fiainana manak'izay, amin'izany mananao ny fifaliana ho afahan'i Jesosy amin'ireo zava-manahirana samy hafa. Rehefa manao tsy tena tsara lahatao fa ino ny tenin'i Jesosy voaomana manao ary anasanao sy olazaina manao hoe teraka ilay vovosoka ho mpanjaka, dia lasa koa dia fahatontanao eto amin'ny antaramasy ny tenany, omenanao eto amin'ny antaramasy ny rany. Hevery tsara mety an'izay heverinao fa ifaliana hoe misy masiny any dia manao sakafo amin'ny fitoloha rehetra anohany hanena rehetra izany omeny Jesosy ianao ny tenany sy ny rany. Raha amin'izay amaisanao ny famelan-keloka amin'ny fihinanana ny tenany Jesosy, amin'ny fitotoana ny rany Jesosy, no ifaliana rao menaka azy ao amin'ny tokantrano ao, fifaliany samy mavela entana ho hitanao ny asamarany hoe. Fa raha ataonao ivela ny tenany Jesosy, ivela ny rany Jesosy, omenanao, hononao anatinao, hiasa ao anatinao, fifalianao anazy ao mandevina na ny fifaliana azy ao anasanao ny hany-pitoloany. Hevery ary lehibe ny tiavy Jesosy ianao ihany, fa tena nao mpamonjy anao ilay vovosoka ho mpanjaka, miditra eo amin'ny fiainanao manontolo ilay vovosoka ho mpanjaka. Jesosy ny tompo mba ho azy tokoa isika, ho azy tokoa ianao. Jesosy no Kristy mba ho fanjakao fa izy ary izy reniany no malay an-tanana ny fiainanao manontolo eny sy ratra. Rehefa manarara mifalia amin'izao noely izao fa teraka ho mpamonjy ianao ny tompo. Mifalia amin'izao noely izao fa teraka ho mpamonjy ianao ilay vovosoka mpanjaka. Rehefa manarara mifalia fa ho anao ny famelan-keloka eto sy ratra izay noho ny amin'izay rehetra nataon'i Jesosy. Voninahitra teny ho an'Andriamanitra ilay sarika ny-fanamasina rehefa nataony indrindra ho mandrakizay. Amen. Mitsangana ka raisiny. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ilay ary ny firaisana ny fanahy masina ho aminareo
rehetra le atramin'izao koa mandrisay. Amen.